Tonga soa miarabanao izay manaraka indray izao fandarana izao. Ny 12 aprily teo no nifaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy isaky ny fokontany ka teny anivon'ny distrika manerana ny nosy no natanterahana izany. Midina ifotony ary ny fampizarana natrika izany fotoana manandanja izany ireo mpikambana rehetra amin'ny bromaritry ny seni. Manasanao anaraka ny fandarana anio izay mitatitra momba ny famaranana vonjimaika ny lisitry ny mpifidy. 730 sy 7 sy 4 sy 10 tapitrisa ireo mpifidy voaisa manerana ny nosy. Ao anatin'ireo kosa dia nahitana anarana 13 sy 700 sy 4 sy 4 miverindroa na mihoatra. 290 sy 7 sy 7 sy 3 tapitrisa kosa ireo fisoratana anarana nahitana tsy fahatombanana. Ohatra amin'izany ny fahadisoana tamin'ny dady naterahana na ny laharan'ny karapanondrom-pirenena. Ireo nahazona ny antotanisa vonjimaika ny mpifidy ho 220 sy 900 sy 3 sy 2 alina sy 4 hetsy sy 7 tapitrisa. Nandalo dingana maro ny fahazona izany antotanisa vonjimaika izany. Ny atomboka tamin'ny fanisana mpifidy isa tokantrano hatramin'ny 1 oktobra 2024. Nitoy tamin'ny fandraisana ireo mpifidy isoratra anarana teny anivon'ny fokontany narahany fampidirana antsolo-saina ireo mombamomba ny mpifidy ary izao nifaranana vonjimaika izao ny lisitry ny mpifidy. Nanatrika izany tao farafangana sy manakara ny filohan'ny seni sy ny filoha-hevitra araka ny fanampanazavana. Ny famaranana ny vonjimaika ny lisitry ny mpifidy moa zany dia mba ahafahan'ny olom-pirenena izay misoratra ao anatin'izany lisitry ny mpifidy zany manao fanamarinana hoe tafiditra ve izy tamin'ny fisoratana anarana izay nataony tsy misy diso ny mahakasika azy zay zany antony voalohany. Antony faharoa koa zany dia mba ahafahana mahafantatra hoe misy amin'ireo olona tsy tokony ho tafiditra nefa tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy sy ny anona manokana amin'izany ireo ankizy tsy ampy taona. Eo ihany koa ny olona efa nodimandry nefa mbola tafiditra ao anatiny. Natao ihany koa ny famaranana vonjimaika zao satria anisan'ny resaka mandeha ihany koa ny hoe misy anarana miverimberina dia vita eo zany hita anivon'ny distrika hoe misy anaran'olona ray miverina miverina telo. Zany rehetrarehetra zany no atao dia manana antsika lisitry ny mpifidy azo antoka azo itikisa. Anisan'ny olana lehibe tokoa vokatry ny fihaonana nataonay tamin'ny rasa mangaika taty dia ny amin'ny lafiny karapanondro. Tena mbola maro ny olona tsy manana karapanondro. Misy ary hoe manana numéro le olona fa le tena karapanondro zany no tsy ananany. Dia tena anisan'ny olana nitenenina taty zany hoe atao izay fomba azahoan'ireo olona reny ny tena karapanondro ahafahany rehefa tonga ny fotoana. Satria na dia tonga ny fotoana ka raha tsy manana karapanondro dia olona dia tsy afaka ny andray anjara amin'ny fifidianana. Dia io zany tena mila ezaka atao ny ananan'ny olona karapanondro. Nasaina manokana anatrika izao famaranana vonjimaika izao ihany koa ireo mpanao politika sy ireo fiarahamonim-pirenena tsy nitao farafangana sy manakara ihany fa isaky ny distrika manerana ny nosy dia toy izany avokoa. Izany natao dia mba ho fanajana ny mangarara hatrany ary koa mba samy ho tena tompon-draharaha ahalala ny fizohin'ny asa mandidina ny fifidianana avokoa ny mpisehatra rehetra. Teto Antananarivo kosa dia nisy ny fanaovana tatitra ampahabe-maso nataon'ny mpampakatenin'ny seni Soava Andriamartafika nampahafantarana ireo antotanisa isa-paritra tamin'ny fampahalalam-baovao. Ireo lisitra vonjimaika nofaranana ireo dia efa naparitaka isa-pokotany ka manomboka eo amin'ny datin'andro ahatongavan'ny lisitra eny dia manana 20 andro ny olom-pirenena rehetra hanamarinana ny mombamomba azy. Afaka manao fanamariana ny tsirairay raha toa ka misy diso na misy tsy ampy izay rehetra voasoratra. Izany no natao dia mba ahafahan'ny seni manao fanitsiana avy eo. Raha ny hita tamin'ireo fidinana ifotony dia efa samy vonona amin'ny fiatrehana ny dingan'ny fanamarinana sy ny fanitsiana ny lisitry ny mpifidy ny ratsamangaika araka izao fanampanazavana izao. Nisy descente par carreau par secteur zany. Tena mandeha misy sy ny komity mandeha par carreau hoe satria lista taloha foana. Dia lista vaovao zao atao zao ny olona moa araka zany tenenina zany zay sy voasoratra tagny besaka ihany zany azo resana zany. Satria zony fantany le zony hoe rehefa vita le recensement nataon'ny agent recenseur dia zay sy tafiditra agnatiny ny andro taty misy zay sy ny cellere
sina latabatra hoe tongava c'est le raison ndraindray tonga manantrano fa tena niandry taty tena tonga ihany ny olona c'est le resy fokotany zany tena niandry aty ambro natao ny annonce ny fomba ty fa tsy de misy affichage loatra zany tsara zavaina tonga de annonce hoe zeresa sy tafiditra tapitra le izy tongavany amin'ny fokotany tonga le olo satria niandry taty misy un mois mahery. Araka izany dia manentana ny olom-pirenena hatrany ny CENI havitrika amin'ny fanamarinana ny mombamomba ny tenany ao amin'ny lisitry ny mpifidy. Mbola mitohy ihany koa ny fisoratana anarana hatramin'ny 1 Mey ho avy izao ho an'izay mbola tsy nahavita izany. Na ho an'ireo anao fanamarinana na ho an'izay voasoratra anarana dia asaina hitondra kara-panondrom-pirenena sy anatona ny biraboky-tany fonenany. Azo atao koa ny manao ny fanamarinana sy ny fantsiana ao amin'ny tranonkalan'ny CENI amin'ny alalan'ny application mobile ihany koa. Tsy dio ny roy www.ceni-madagascar.mg ary sokafy ny bokotra consultation de la liste électorale ary ao ny toromarika rehetra ao. Makasitraka anao ary dia manome fotoananao indray amin'ny fandarana manaraka. Veloma tompoko.